Ny renaratsika zao dia irany imagine ny lohateny tsisay tonalité C majeur 1 2 3 4 5 6 7 8 okay. Dia ny intro manomboka amin'ity mélodie ity zareo okay. Ty ambony be aty le izy ty ohatran'izao le izy G C D G dia jereo tsara fitendry anazy zay miverina ao anatin'ny intro ray manontolo iny dia rehefa mitendry an'ilay izy indroa izy manomboka amin'izay le intro io zao tsika zao C majeur okay. Jereo tsara iny ny tanana droite ohatran'izay zany ny accord tendrentsika C G C D E fa ny tanana droite okay. Zay ny faneniny E C D C dia ny tanana gauche asiana C dia rehefa maka atao G dia rehefa D mineur 7 dia C ny tendrena miaraka dia rehefa asiana F ok zany dia rehefa ny tanana droite misy mélodie kely okay. B C G dia rehefa makany amin'ny C miaraka amina bassina E ohatran'izay mifandehany E aloha ny tendrena dia zay vao mitendry an'ilay mélodie teo iny rehefa F nada ok F A C zay ny passage voaloha ok dia rehefa makany amin'ny D mineur 7 ohatran'izao ny fanen'ilay mélodie iny D, E, F, A ok dia rehefa G dia G majeur ty ke ohatran'izay mifaneniny dia asiana ty B ty dia zay vao C majeur zay dia misy mélodie kely alohan'ny hanomboanany amin'ny couplet voalohany okay. Iny G C F E C F ok dia manomboka amin'izay le hira ok afaka ataonao aty ambony aty koa C majeur raha ny fanirinanao G majeur miaraka amina bassina B B G B D ok dia rehefa avy eo F miaraka amina bassina A A C F hatrany elano hoe fatao nata mety dao zay tianao fa G majeur iny ok dia rehefa avy eo A mineur un pouco A C E un pouco E mineur 7 ok E G B D ty D ty mahatonga anazy mineur 7 ohatramizao dia rehefa ok D mineur 7 dia A C C F ty C ty mahatonga anazy mineur 7 fa iny rehefa mitendry an'ilay izy ohatran'izao faneniny un pouco ohatramizao dia rehefa mitendry aty dia iny tonga dia misy oatra mélodie kely ok F
E, C, D. Zay. Zany ohatran'izao. Ok? Ohatran'izay. Dia rehefa miteny dia rehefa miteny an'ity D ty ianao tonga dia makany amin'ny D majeur zany hoe rehefa tapitra ity zany. Ok? G majeur. G, D, G. Afaka tiana an'ity koa. Afaka asiana an'ity koa. Ok? Dia G majeur. Ok? Dia makany amin'ny C majeur indray. Dia miverina daholo reny accord reny. Rehefa manaraka le basse-n'le hira ianao ny zavatra mety tsikarotra fotsiny rehefa tapitra le G majeur dia makany amin'ny A mineur misy ohatran'ny basse manao ohatran'izao. Ok? Da associako anao iny. Tsapako ao anatiko ao ny fitiavako anao. Dia iny. Hitanao? Ya. E, G, A. Dia rehefa tonga atao A teo ianao tonga dia A mineur ny tendrena. Toa anova ny fiainako. Dia rehefa eo amin'ilay fiainako tsy D mineur 7 no tendrena fa F majeur. F, C, zay F, A, C, F. Dia zay. Ok? Dia makany amin'ny fiverenana. Dia ny fiverenana ny fiatomboany misy accord vaovao D bémol diminué. Dia ohatran'izao mifanenina izy iny. Ok? Na aty ambony aty. Ok? Aty angamba tsara kokoa. D bémol diminué. Non. D bémol, G, dia rehefa avy eo B bémol dia E. Okay. Na tsy asiana an'ity koa izy afaka atao ohatran'izao fotsiny. Zay tianao. Fa ny accord manaraka D mineur 7. Ok? Dia fahitantsika ity D, A, C, F. Hatrin'ny ela no namatotra G mineur. Dia rehefa avy eo C miaraka amina basse-na E. Saingy izao no tsy say. E, G, C, E. Saingy izao no tsy say. F majeur efa hitantsika ity. Dia tazomina ilay tanana droite io fa ny basse fotsiny makany amin'ny D. Niaotrao ny teny hoe tia D mineur 7. Niaotrao ny teny hoe G majeur tiako ianao. Dia C majeur. Dia miverina indray ilay D bémol diminué 7 na D bémol fotsiny. Zay. Dia ohatran'izay le hira dia rehefa tapitra moa iny dia verina kely makany amin'ny intro dia mitondra ny couplet faharoa. Ok? Dia ohatran'izay le hira ray manontolo. Eny ary le fa dia mazotoa.